fifaliana ho andray ny miaraka aminao atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao a. Ity moa no fandarana fantaro marina voalohany amin'ity taona vaovao ity ka dia mbola mamerina fiarabana manolotra ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny fandarana. Ny lohahevitra izay fampizarana amintsika androany dia hoe inona no marina, inona no marina. Izay ny lohahevitra izay hozaraina aminao androany a. Manasa anao hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a. Io teny io moa zany io fanontaniana io dia fanontaniana izay napetraky Pilato tamin'i Jesosy a. Raha mamaky ianao ao amin'ny Jaona toko 7:20 ny andininy 7:30 dia nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy Pilato hoe inona ary no marina, fa tsy namaly azy Jesosy tamin'izay fotoana izay a. Dia hozy izy Pilato rehefa avy eo hoe tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity hozy izy, fa ho lazaiko anao rehefa avy eo ny antony tsy namaliany Jesosy an'i Pilato an'izay fanontaniana izay. Zava-dehibe ny fahafantarantsika ny fahamarinana, ary izany mihitsy moa no anaran'ity fandarana ity hoe fantaro ny marina, satria ny fahafantarana ny marina dia mitondra fiovaam-piainana araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona toko 7:20 any hoe fantaro ka ho fantatrareo ny marina hozy izy a, ary ny marina ahafaka anareo tsy ho andevo. Izany hoe ny fahafantarantsika ny fahamarinana dia mitondra fanafahana ho an'ny fiainantsika, mitondra fanovana ho an'ny fiainantsika, ary tena zava-dehibe izany fahafantarana ny fahamarinana izany. Ny olona rehefa tsy manam-pahalalana ny fahamarinana dia mitondra fahampotena, mitondra faharinganana eo amin'ny fiainana izany. Izay nambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hosea toko 4:9 any hoe ringana ny oloko izy no tsy fisiany fahalalana. Rehefa tsy fantatrao ny tena marina dia mitondra faharinganana eo amin'ny fiainanao izay tsy fahafantaranao ny fahamarinana izay. Zava-dehibe ny mamantatra ny fahamarinana, indrindra fa mialohan'ny hanaovan-javatra, mialohan'ny hanomboana zavatra anankiray dia tena zava-dehibe ny mahafantatra an'izany fahamarinana zany. Ka izay fanontaniana izay no hovalentsika androany hoe inona no marina. Ny antony nahatonga an'i Jesosy tsy namaly an'i Pilato hoe inona ary no marina dia satria Jesosy mihitsy ilay fahamarinana. Jesosy milaza ho amin'ny Jaona toko 4:21 hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, satria Jesosy Kristy mihitsy ilay fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana ihany koa ao amin'ny Jaona toko 7:17 dia hoe mankalaza azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Izany hoe le tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Ka na ny zavatra apitako aminao eto azy na izao fandaharana fantaro ny marina izao aza, rehefa tsy mifanaraka amin'izay voasoratra sy voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia diso ny zavatra teneniko anao eto fa ny zavatra izay rehetra mifototra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany izay ny fahamarinana. Ka hozy izy ateo hoe Jesosy ny fahamarinana, ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana, ary satria ny tenin'Andriamanitra dia tonga nofo ka nonona tetỳ amintsika, ary izay ilay antsoina hoe Jesosy. Izany hoe Jesosy ihany zany le tenin'Andriamanitra, izy tokana irery ihany ilay fahamarinana. Ary ny fahamarinana ihany koa izay ambaran'ny Baiboly amintsika dia mila manana an' Jesosy isika izay vao voavonjy, mila manana an' Jesosy isika ho fiainantsika izay vao marina, izay vao hamarinan'Andriamanitra ihany koa. Fa izay rehetra tsy manana an' Jesosy dia ho very, izay rehetra tsy manana an' Jesosy dia diso eo anatrehan'Andriamanitra, izay rehetra tsy mbola manana an' Jesosy dia ho very mandrakizay izy rehefa miala tetỳ ambony tany. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy irery ihany izy ilay fahamarinana, ary amin'ny fotoana isika mandray an'i Jesosy dia izay tsika vao tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra, satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe efa diso avokoa ny olona rehetra ka tsy misy marina eo anatrehan'Andriamanitra na dia ny ray ary. Ka amin'ny fotoana ny olona anankiray manapa-kevitra manolo tena sy mandray an'i Jesosy ho tonga sy mpamonjy ny fiainany dia manomboka amin'izay fotoana izay ihany koa Jesosy dia manamarina ny fiainan'iny olona iny ary mila tonga fiainana ao amin'ilay olona Jesosy izay vao marina ilay olona, izay vao manana ny fiainana mandrakizay ilay olona, izay vao mpandova ny fiainana mandrakizay ilay olona. Noho izany ny fahamarinana izay ambaran'ny Baiboly amintsika dia izao hoe tsy misy fiangonana mahavonjy, tsy misy olona mahavonjy, tsy misy mpanompon'Andriamanitra mahavonjy, fa tokana ihany no mahavonjy ary tokana ihany ny fahamarinana dia Jesosy Kristy. Tsy ny fahafantarana an' Jesosy ny fahamarinana
fa ny fanananao an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ny fanananao an Jesosy hiditra ao anatin'ny fonao hiditra eo amin'ny fiainanao ary anovanao ho lasa olo marina eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika dia ny fananana an Jesosy ho fiainana, ho fiadanana, ho famonjena ny fananao. Ka noho izany androany raha mbola tsy manana antoka ianao fa manana an Jesosy dia manapa-hevitra androany mbola tsy tary ianao ny hanolotra ny fiainanao ho an Jesosy ary handray azy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao dia tsy hanenina ianao fa tena hitondra fiainanao anao zany izany ny fahamarinana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity akasitrany ianao nanaraka hatramin'ny farany dia ampirary soa dia samy tahiny Jesosy daholo.